lazao ny akaikinao a nisakafotsika zao hoe nisakafo zay omeny tompo atsika dia matokony fanantsika fa ny zavatra omeny tsika androany a dia ahatonga atsika atanjaka tsara ary faharoa manarakaraka an'izay a rehefa mazava amintsika ny planin'Andriamanitra, mazava amintsika ny tian'Andriamanitra tongavana ny amin'ny zavatra rehetra, dia mandrosotsy amin'ny ahiahy ianao manompo an'Andriamanitra. Alleluia. Ataontsika hiondrika hivavaka dia manao mivavaka fody aman-katamy tompo a mitenena amiko androany Jesosy. Mitsirairay mihitsy ianao ka samy hivavaka. Jesosy hoe mitenena aminay araka ny fombana. Ny teny no nampisinao izay tsy misy ary natonga anao nanafoana izay tsy tokony misy. Ny teny no nanangananao, ny teny no namafanao ny fahotanay ary ny teny mpahefanataonao koa no nahavitanao ny famonjenanay teo amin'ny azo fijaliana hoe vita. Ankehitriny ary Jesosy dia velomy amin'izany teninao izany ny fiangonanao amin'ity atoandro ity. Velomy izay satria raha ny teninay na ny tenin'ny olona no amaritanay ny toy amin'ny fiainanay dia ho rava izany, dia herikerika foana izany, dia ametra-panontaniana foana izany, dia hiantsampy etsero foana izany. Fa raha ny teninao kosa Jesosy no hanorenanay ny finoanay, ny azakazakay, dia azo antoka ny fiorenana eo aminao. Androany raha Jesosy aoka tsy handrea fa tsy ny teninao izay, satria ny teninao dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Nizanisa tonga eto androany mandrea n'izao afatra izao naizanaiza dia aoka ny teninao ahery amin'ny tsirairay. Jesosy io dia matoky sady izay fa hiasa ao anatinay izany hery ny teninao izany ary misaotra sadiny amin'izay teny ahidinao ho salaza ny fiainam-pananay amin'ny anaran'i Jesosy isika rehetrana hoe amen. Alleluia. Efesianina toko faharoa. Efesianina toko faharoa dia apetrakatsika amin'ny tompo izay zavatra omeny androany fa mba ahafahantsika mahazo tsara dia hovakiko ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha-roapolo ary aoka anaraka tsara tsika eo anatrehan'izany a tenin'Andriamanitra izay hovakiana amintsika izay. Efesianina toko faharoa andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Hita ve? Ary ianareo dia efa novelominy fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaka ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no mitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filany nofontsika ka nanaovantsika ny daniny nofo sy ny saina ary araka ny toetsika dia zaroka ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny fanindram-po noho ny alehibehan'ny fitiavany izay nitiavany antsika, na dia fony mbola maty ny fahadisoana azy isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy fahasoavana no namonjena anareo ary niara-natsangana isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy mba asehony amin'ny andro ho avy ny habeny ny haren'ny fahasoavany amin'ny famoram-panahany amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndrao isy irehare fa asa ny isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Andiny faraika ambin'ny folo. Kotsarovy fa fahiny ianareo izay jentilisa araka ny nofo ka nolazay ny voaforan-tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Eny tsarovy fa tamin'izany andro izany dia tsy nanana ny Kristy ianareo fa oloko azy
tamin'ny fanjakan'ny Israely ary vahiny tamin'ireo faneken'ny teny fikasana dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana n'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanekeken'ny rano Kristy fa izy ny fihavanantsika izay nahiray antsika rotota ka nandrava ny hevitry ny fisarana fa tao amin'ny nofony no nandravany ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didina tao hotandremana mba hanakambany any antsika rotota ao amin'ny tenany olo vaovao iray ka hanaovany fihavanana ary ampiavana antsika rotota ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana izay namonony ny fandrafiana ary tonga izy ka nitory teny somafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa fa izy no hananantsika rotota fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'iray koa na dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompo-tany mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohona n'Andriamanitra natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra ao aminy no ira fetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo ary ao aminy no miaraka orona koa ianareo ho fonena n'Andriamanitra amin'ny fanahy. Halleloia. Raha mamaky tsara tsika dia voarafitra sy voahevitra tsara ny planin'Andriamanitra amintsika tsara ilay avy ary ny tanjon'Andriamanitra amin'izao fahavelomantsika izao dia tsotra raha ity Efesianina 2 ity dia ny ahatonga antsika tsy hanana fiainana ho antsika manokana intsony fa ny ahatonga ny fiainana iainantsika ho tafakambana ka ho fiainana iray amin'Andriamanitra. Amen. Izany hoe ahatonga ny fiainantsika tsy ho fiainantsika intsony fa ahatonga ny fiainan' Jesosy ho lasa fiainantsika. Ny tena marina zany ny olona hidiran'Andriamanitra tsehatra ny fiainany ka manaiky olona io hanaovan'Andriamanitra asa ao anatiny dia io olona io tsy manana fiainana ho azy intsony fa ny fiainany olona io rehefa hanaovan'Andriamanitra asa eo amin'ny fiainany dia ny fiainany dia lasa ao amin'Andriamanitra. Zany ny tanjon'Andriamanitra. Noho izany ho antsika zany miara-miazakazaka dia tsarovy fa isika manatona an' Jesosy dia mandositra ny fiainantsika manokana. Isika miazakazaka manatona an' Kristy dia manalavitra izay mety ho fiainantsika manokana. Ary raha vakitsika ty Efesianina 2 ty dia izao no nambarany amin'ny 1 ho raisitsika tsikelikely le izy fa hoy Paoly laza tamin'ny fiangonana atao Efesosy dia laza izy hoe ianareo rehetrarehetra ireo ozy izy dia novelominy fombola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Any amin'ny dika teny amboniny izy dia milaza hoe maty fanahy ianareo tany ambony. Ny olona maty fanahy zany tsy misy fiainana zany satria ny tena fiainana dia ao anatin'ny fahaveloman'ny ara-panahintsika. Amen. Lazao an'izany eo akaikinao ny tena fiainana dia ao anatin'ny fahaveloman'ny ara-panahintsika. Rehefa maty ny fanahintsika dia mazava ho azy tsy misy fahavelomana ny fiainantsika. Ary ny fahafatesan'ny fanahintsika dia ao anatiny voasoratra ny 1 io maty noho ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo ianareo. Noho izany ny fahotana sy ny fanalavirana an'Andriamanitra ny tsy fisiany Jesosy eo amin'ny fiainantsika no atao hoe fahotana. Rehefa tsy misy Jesosy eo amin'ny fiainako dia mpanota, ary rehefa mpanota dia maty ny fanahiko, ary rehefa maty ny fanahiko dia tsy misy fiainana eo amiko. Raha mifamatika amin'izay ny atao hoe manana fiainana dia manana an' Jesosy. Mety mpanota teny am-piandohany fa ny fidiran'i Jesosy teo anatin'ny fiainako dia nanadio aho olona vaovao. Halleloia. Raha tia handositra fahotana zany tsika dia manatona an' Jesosy.
ampandrosoa jesosy. Alleloia, alleloia. Ozy isy Paoly mantsy fiangonana maty fanaika ianareo izy izy tany aloha. Io zany normalina be raha tsy misy fiainana. Samy mijery igny eny ao anatin'ny tokantrano, samy mijery ny fiainany manokana. Tena miaina ny fiainan'i Jesosy ve isika? Fa raha ny fiainanao amin'i Jesosy inge tena fiainana be dia be. Ny fiainanao amin'i Jesosy inge fitsaharana. Fiainanao amin'i Jesosy inge fiadanana. Fiainanao amin'i Jesosy inge tena fankatoavany. Fiainanao amin'i Jesosy inge tena fanantenana tsy mety ritra. Ny fiainanao amin'i Jesosy inge ka fitiavany. Manana ny fiainan'i Jesosy ve isika? Ary mila tazanina isanandro isanandro zany. Fa raha toy isika eny andiny faharoa dia ohatsy izy hoe zany fahadisoana sy fahotana nanenareo fahiny zany araka ny fomba zao tontolo zao, hitanao fa le fahotana sy le fahalotona, le fahadisoana dia vokarin'le fiainana ety amin'izao tontolo zao zany. Zao tontolo zao tsy manana ny fahendren'Andriamanitra. Zao tontolo zao tsy afaka ampianatra antsika ny fahendren'Andriamanitra. Be dia be mihitsy ny latsaka ao anatina fahadisoana, manana olana izy dia any amin'ny olona malaza na zay heverina fa olo-kely any amin'izao tontolo zao, na tsongon'olom-bola eny amin'ny fiarahamonina no mitady ny kristiana, any ny kristiana no mitady torohevitra, mitady fahendrena hitondrana ny fiainana. Tahaka ny hoe olona tsy ao anatin'ny fiangonana no lasa mpanolontsaina ao anatin'ny fiangonana. Ohatrany hoe olona tsy ao amin'i Jesosy no olona manoro ny lalana ho ao amin'i Jesosy. Olona tsy manana ny Kristy no manoro hevitra ny olona ao amin'ny Kristy. Rehefa manana olana ianao dia halavilo lavitra izao tontolo izao angalana hevitra. Fa any amin'izao tontolo izao tsy afaka hanome antsika ny fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahendren'Andriamanitra dia tovozona ao amin'ny fanahin'Andriamanitra. Amen. Amen. Jereo akaikinao. Tandremo any amin'izao tontolo izao hoe mitady vahaolana. Indrindra hoe hanorenana ny ara-panahiny. Tandremo tsara zany. Azany kely mahatonga ny olona rehefa misy problema eny amin'ny fiarahamonina eny dia tonga dia izao tontolo izao mitsara ny kristiana, mitsara ny fiangonana, mitsara ny mpanompon'Andriamanitra, mitsara ny kristiana. Toy izy hoe Paoly ozy izy nilaza zany nalehanareo fahiny tamin'ny fomba izao tontolo izao araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, fa ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Dia tonga dia mitoytsika, misaotytsika andininy fahaefatra. Dia hoy ny voasoratra, Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny alehibe ny fitiavany izay nitiavana antsika, na dia fony mbola maty ny fahadisoana izy isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy, ary niarana tsangana isika ka niarana petra any an-danitra ao amin'ny Kristy, mba hanehoany amin'ny andro avy ny habehan'ny haren'ny fahasoavany amin'ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Tiako ianao hihaino tsara. Hitanao tsara fa maneho Andriamanitra ao anatin'izao hafatra izao. Mipilanin'Andriamanitra fa ahafahany manatanteraka ny pilanina dia misy fitaovana ampiasaina. Inona ny fitaovany ampiasaina? Misy toe-po asehony. Inona ny toe-po ampiasaina? Le hoe manan-karena amin'ny famindram-po. Raha justicen'Andriamanitra mahavadiko kely na justicen'Andriamanitra, ny fahitsian'Andriamanitra, misy tokony ho eto ve tsika? Anontany hoe eny ao akaikinao, raha ny fahitsian'Andriamanitra tokony ho eto ve ianao androany? Tsisy tokony ho eto izy. Ary ny soratra masina na dia milaza hoe na dia ny anonona ny anaranao aza tsy vitako zany. Satria Andriamanitra dia masina loatra, mahitsy loatra, madio loatra, marina loatra. Tsisy tokony ho eto zany tsika raha tena marina. Fa noho ny alehiben'ny hareny zany famindrampon'Andriamanitra zany dia afaka manatona azy. Dia hitanao amin'izay fa le olona maty ny fahadisoana, maty ara-panatany anoloana, no
nony amin'le abe ny famindrapon'Andriamanitra dia tonga manakaiky azy. Zany ny planin'Andriamanitra amintsika izay tonga eto. Zany hoe rehefa jerena zany ny fiainantsika rehetra ratsy avokoa, mpanota avokoa, tsy mendrika avokoa, fa nony amin'ny alehibe sy le arety ny famindrapony dia tonga eo ambanimasontsika rehetra. Halleluia. Tsy fantatro hoe aiza no misy anao androany, ary tsy azoko hidirana koa zany, fa zany no planin'Andriamanitra. Raha mbola eto eo amin'ny fanatrena, raha mbola mitoetra eo amin'ny fanatrena isika, dia tadidio fa ny planin'Andriamanitra tsy taraikany amin'ny lasanao, fa teriny amin'ny hoavinao. Jerena akaikinao, Andriamanitra tsy taraikany amin'ny lasanao zany, dia ampikeny teriny amin'ny hoavinao. Efa tena diniana, ary tokony ianarantsika koa zany ataovy amen. Tandremo fa be dia be misimba ny lasa. Andriamanitra te hanorina fiainana vaovao anatintsika, fa problema itsika mbola mierika ny amin'ny lasantsika. Ary raha iverenako kely tantaran'ny Lota mianakavy, fa efa nahazo teny fikasana hoe oravana io tanàna io. Lota mianakavy nefa dia tao amin'ny tanàna anankiray Sodoma sy Gomora. Ary nisy fotoana tamin'ny fotoana tena niraikitra tao ny fon'izy ireo. Fa rehefa tonga ny teny fikasana nampilazana tamin'ilay anjely hoe mialao fa oravana ny tanàna io, dia napa-kevitra Lota mitondra ny vady aman-janany. Fa rehefa nandeha nivoaka zareo zany hoe nandositra n'ilay fandravan'Andriamanitra. Dia rehefa nivoaka zareo tamin'ny fotoana anankiray nierika ny vadin'ny Lota. Ary rehefa nierika ny vadin'ny Lota, dia inona ny vokany? Nivadika vongatsiry. Teo eo ihany dia tonga dia rava, satria izy ohatrany hoe tafavoaka fa ny fony sy ny sainy mbola tao ihany tany amin'ilay lasany. Dia teteny amintsika amin'ny anaran'i Jesosy efa tokony amboletsika ao anatsika koa zany, ataovy amen. Fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao, Jesosy efa tsy mijery ny lasantsika intsony, fa noavitsika ny mahatera azy. Isika koa zany dia tsy tokony hijery ny lasantsika intsony, fa noavitsika koa no tokony himasotsika. Na ninona ary tsy natao tany ariana ny masontsika. Mba notany hoe eo akaikinao, fa maninona ny tsisy maso any ariana? Satria ny maso tsy natao hitazanana any ariana, fa ny maso dia himpanjinana ny eo anoloana. Ary zany mihitsy ny planin'Andriamanitra teto, tena be famindrapo Andriamanitra. Na inona fanotona sy fahadisoanareo dia zao ny planina hitondra nareo aloha ny ambeliny famindrapoko ho ao amin'ilay tena iray amin'Andriamanitra. Halleluia. Dia teny amintsika amin'ny anaran'i Jesosy any. Okizay rehefa misy afisanany lasa be loatra ny setoseto. Misy ngena olona ao amin'i Jesosy ary dia mbola ohatr'izao hoe zahay taloha nanana an'izao, nanana. Izy tsy tao amin'i Jesosy tamin'izany, nanana an'izao, zao ny fiainana, zahay taloha manao vakansy, zahay taloha miditra restaurant foana, zahay taloha mividy akanjo, zahay tamin'izy tsy tao amin'i Jesosy. Rehefa tao amin'i Jesosy izy mbola mandamina Andriamanitra, mbola mandrantsa an'Andriamanitra, mbola manefy Andriamanitra. Fa misentony amin'ny lasa foana izy. Ary avana tandremo tsara misentony lasa tsy tao amin'i Jesosy. Fa ny tena fiainana dia ao amin'i Jesosy. Ninona hitondrana ataovy mahafampo anao zany. Ninona fitondrana ataovy mahafaly anao zany. Amen. 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 Azao akaikinao hiampaherezy mihitsy ny avisavananao. Ninona fitondran'Andriamanitra rehefa ao amin'i Jesosy ianao ataovy mahafaly anao zany. Dia inona ny planin'Andriamanitra raha hitoitsika? Ny andiny ny fahaenina dia jereo amin'izay ilay planina. Tany amin'ny fahadisoantsika
fa noho ny amin'ny habe ny famindram-pony sy tsy hoe ny famarinantsika dia tonga tao amintsika ary efa tonga tao aminy andiny fahenina amin'izay miara-mamakytsika dia niarana tsangany isika dia ahoana ny toena dia niarana petrany aiza any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Zavatra ohatrany hoe impossible ake zany. Za ve eto an-tany dia efa miara-petrany any an-danitra. Tsy possible zany raha nofo no fisainany nofo ny hijerena azy. Fa ny plan'Andriamanitra kosa dia zao, ny olona mpanotaka dia ananan'Andriamanitra planina ho any an-danitra daholo. Zany tsy tokony hankivy mihitsy ny hijerentsika ny mpanotana dia farak'izay iringiriny azy ataovy amen. Fa ny mpanota dia ao anaty planin'Andriamanitra tsara ary anomanan'Andriamanitra toerana any an-danitra na izy na izy. Mba tsy hanao anie ilay kivy amina mpanota eo akaikinao hoe mpanota be ranona tsy possible ntsony iny, tsisy hevitra ntsony iny. Fa raha mbola ao anaty planin'Andriamanitra noho ny amin'ny any be ny famindram-pony sy ny fahasoavany, mbola azo antoka ny atongavany iny any. Ary ianao koa izay olona izay. Alleluia. Hoy izy pasteur Rajao tamin'ny maraina hoe tandremy tsara ny mitsara olona ao anatina fanafona, tandremy tsara ny miazakazaka miteny olona na manameloka olona ao anatina programan'Andriamanitra tany-hevitra lalovan'ny olona anankiray. Satria hoy izy hoe raha vao latsaka ao anatina fitsarana sy fanamelohantsika, indreo dia reny olona tsaraintsika ventsika fa ratsy reny no hialoha lalana antsika hiditra ny fanjakan'Andriamanitra fa isika kosa sanatria ho tavela. Noho izany ananan'Andriamanitra planina daholo ny tsara. Jereo akaikinao, ianao io mihitsy zany ananan'Andriamanitra planina. Hitanao fa zavatra tsara be ilay planan'Andriamanitra. Mpanota noho ny amin'ny lehibe ny famindram-pony dia teneniny amin'izay ilay projet an'Andriamanitra hoe ianao io dia ho atsangako, andiny fafito izy teo, ho atsangako izy dia miara-petraka izy any an-danitra. Hitanao fa planan'Andriamanitra amin'ny olona tsirairay zany. Ny destination finale dia ho any an-danitra. Dia efa mahazo toerana. Za zany amin'ny anaran'i Jesosy raha tafiditra ao anatin'izay planiny izay dia azoko antoka fa nambola firy taona omeny tompo havelomaka eto amin'ity tany ity, dia azoko antoka fa raha mbola ao amin'ny tompo ny tezako ny ara-panahy dia efa misy plasy réservé ho any an-danitra. Dia ianao koa manana finoana zany ataovy amen. Azany ny kolokoloana ny fiainam-panahintsika isan'andro arak'izay azo atao mba hanamafisana n'ilay réservation any an-danitra, satria izy no milaza apetrako any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Matiantoka be zany hoe tonga mivavaka manao asan'Andriamanitra, lazaina fa manana anarana kristianina nefa tsy manana antoka fa misy plasy efa voareserve azo any an-danitra. Mbola manetra-panontaniana dia olona mivavaka azy hoe voavonjy ave sa tsy voavonjy. Tsia mpanotitsika voavonjy noho ny amin'ny alehibe ny famindram-pony. Dia projet an'Andriamanitra apetrany any an-danitra. Dia teny aminao zany fa mety efa miandry ianao toriteny hoe dia ahoana ny ofatrano, dia ahoana ny momba ny tselo, dia ahoana ny fidiran'ny mpianatra, fa mihoatra lavitra zany. Rehefa azo antoka ianao fa ho any Andriamanitra miany zavatra rehetra ny fiainantsika aty ambany. Amen. Zany finoana ny zanak'Andriamanitra. Misy Andriamanitra miany fiainantsika isan'andro. Tsy natao ihany amin'ny fiainanao ianao. Tsy anjaranao zany ary tsy ho vitanao zany. Jereo ny akaikinao dia dono kely izy. Tsy natao ihany amin'ny fiainanao ianao. Tsy natao ihany zany tsika. Mieritreritra Mosesy, ny appel Mosesy goavana be ny appel Mosesy.
olona minatapotrisany ary hebreo andevo nandevoza zany angeny no mission Mosesy ho avoky evianao fa moramora ve zany hoe telo tapotrisa any an-tany efitra averika telo tapotrisa manodidina any an-tany efitra no tarihan'ny Mosesy. Nareo firy ao an-trano? Efitra tsy tapa-kevitra. Nareo firy any an-trano? Nefa efa fotsy ny volo mieritreritry. Inona nataony loka? Ahoana ny akanjo, ahoana saina daholo. Neny Mosesy, mission Mosesy telo tapotrisa. Iahina daholo ny fiainan'ireo. Tsy hoe Mosesy ny tena mahavita azy, fa ny alehibeany ny fatokiny Mosesy tao anatiny. Misy monimono ireo ao aminareo koa ve mba misy monimono? Maitsy foana ny laoka. Mba misy monimonina koa ve ao aminareo hoe zao foana monimomonina daholo ty zavatra rehetra. Ary avana telo tapotrisa, nisy ny monimonina, nisy ny vadika ireo, misy nanometsiny an'ny Mosesy ireo. Fa ny tao anatin'ny Mosesy mazava loatra ny planin'Andriamanitra tao anaty. Hitanao, rehefa mazava aminao tsara ny planin'Andriamanitra dia tsy ianao no miahany zavatra rehetra fa Andriamanitra no miahatra. Fa satria tsika mandrombaka ny anjaran'Andriamanitra dia tsika no mieritreritra fa mahavita ny fiainantsika. Na dia ny tenanao rery io raha tsy vitanao, za tsy mahavita ny tena. Za ve ihany tenako? Zany mety ho lava, zany mety injery, zany mety ho diso fanapa-kevitra. Fa zany no ikolokolona ny ara-panahy mba hatakarako ny planin'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana rehefa mazava ny planin'Andriamanitra, tsy izany no miany amin'ny ho avy, fa Jesosy miany amin'ny ho avy. Amen. Ireo no akaikinao, tsisy mampatahotra ny ho avinao. Sady tsika tsara izy, tsisy mampatahotra zany ny ho avinao. Alleluia. Dia hoy izy Paul tentiny antony fiangonana apetraka ny an-danitra nareo andiny fafito mba aseho aminareo amin'ny andro ho avy. Amin'ny andro ho avy. Zany hoe ny fahavelomantsika rehetra mbola hito zany dia mbola aseho an'Andriamanitra. Ninona hozy izy? Ny habeny ny hareny ny fahasoavany amin'ny famoram-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany hoe nitohy amin'ny fiainako zany avy aty amin'ilay zamaty ny ota sy ny fahadisoana. Rehefa nony amin'ilay habeny ny famindrapon'Andriamanitra dia tonga eto dia ny projet-n'Andriamanitra apetrany any an-danitra. Fa raha mbola tsy tonga any mbola velona, mbola misy tombonandro dia hozy Andriamanitra mbola aseho amin'ny andro ho avy rehetra indray ny alehibeany ny famindrapony sy ny fahasoavana. Zany hoe nitohy amin'ny fiainako zany na firy taona dia mbola Andriamanitra miahy. Ry havana, okizay ilay fiadiana saina amin'ity rehetrarehetra. Diso miady saina loatra tsika. Raha tsy maintsy hiady saina dia ny asan'Andriamanitra hiadiana saina. Izay ahavotsy fanahy maro zao zany no tokony hiadiana saina. Fa aza miady saina amin'izay efa vitan'Andriamanitra. Amen. Amen. Ianao hoe tsy mahita hoe miaditra ianao miady saina foana. Sa aloha mba miantitra kely aloha dia mba fa miady saina loatra tsika indraindray. Dia ahoana indray izao, dia ahoana indray izao, dia ahoana. Fa raha mieritreritra ny andiny fafito ty hasehony amin'ny andro ho avy. Tsy fantatro firy taona ny mbola omen'Andriamanitra anao. Fa ny azo antoka nitohy an'ilay andro ho avy mbola anehoan'Andriamanitra indray ny haren'ny fahasoavany. Amen. Ino ny fahasoavany io ny andiny fahavalo. Miara-mamaky mafitsika. Isa 2:3. Fa fahasoavana hozy izy no namonjena anareo amin'ny finono
ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'izy. Hitanao zany amin'ny andro avy ny anemonanareo ny aben'ny fahasoavana. Io fahasoavana io dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ny atao hoe fahasoavana nge dia tonga eo amin'ny olona tsy mendrika an'izany. Ny fahasoavana nge dia tolorana ho an'ny olona tsy mendrika an'izany. Zany ny antony tsy hitondran-tena ny amin'ny fiheveran-tena tahaka ny endry isan'andro izany. Fa isika rehetrarehetra vao miratra io masoandro io dia toloran'Andriamanitra fahasoavana. Raha tena miresaka mivantana zany Jesosy amintsika dia ohatran'izao ny resaka. Ianao ny tsy mendrika fa tiako. Ianao ny ratsy fa vao mainka tiako. Ianao ny mpanota fa vao mainka tiako. Ianao ny nanalavitra vao mainka atomiko. Ianao ny tena farak'izay tsy mendrika ratsy fa vao mainka avotako. Ohatr'izany mihitsy le izy. Dia ozy izy ny andiny favalo fa fahasoavana ozy izy ny namonjena anareo. Zany hoe ny famonjenantsika amin'ny finoana io zany raha vao tsy tsapantsika mihitsy ny tany anoloantsika hoe tsy mendrika mpanota diso aho. Raha vao mbola tsy tonga amin'izay fahatsapan'izay tsika dia tsy fahasoavana ny ainatsika. Ry havana malala amin'ny ny fiarana amin'ny tompo aho dia mila matsapa isan'andro tsika fa tany anaty lavaka no nakary. Amen. Misy afaka hijory vavolombelona be dehibe ngamba eto androany hoe raha nilasako ngamba pasteur soerana efa tsy maty tamin'ireny. Fa raha maty tamin'ireny tonga dia direct billet alesaina any amin'ny fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia aiza ianao androany? Aiza misy anao androany? Tsy eto amin'izay maika fa ao amin'i Jesosy. Eny eto amin'izay maika sika fa ao amin'i Jesosy. Tsy takatry ny saina zany. Tsy takatry ny saina zany ary fa melombeloko foana izao fahatsapana anankiray izao hoe Jesosy zara tsy tao aminao taloha. Tsy tanomasoko ianao taloha fa teo ny tananao. Maika fa mba eo aminao androany dia hamotsitra avy ny tananao. Tsy mamotsitra Andriamanitra. Tsy manadino Andriamanitra. Zany amarany amin'ny andiny fahavita mbola aseho andray ary amin'ny andro avy ny haben'ny fahasoavana. Mahazo matoky ianao fa ny amin'ny andro avy rehetra dia mbola fahasoavana na amin'ny fahasoavana. Amen. Ary io fahasoavana io asehon'Andriamanitra izy tsisy idirany asanao e. Jereo no kaikinao rehefa anasoanao Andriamanitra tsisy idirany asanao. Entitra tsara ianao miresaka aminy. Rehefa hitanao Andriamanitra tsisy idirany asanao. Tsisy. Izy rehefa hita dia hita zay tiako aho izy. Amidra fo amin'izay tiako amidrana fo. Rehefa hita Andriamanitra tsisy idirany iza tsisy ndreo misy rehare mantsy. Hoe noho ny amin'ny asako, noho ny amin'ny heriko, noho ny amin'ny diplômako, noho ny amin'ny fahaizako, noho ny amin'ny lovako, noho ny amin'ny volananako, noho ny amin'ny compteko any amin'ny banky, noho ny amin'ny fahalalak'olona, tsisy idirany zany. Rehefa hita Andriamanitra tsisy idirany izany izy. Zay ny atao hoe fahasoavana, tsisy idirany ny asantsika anatin'ny kely azy. Halleluja. Halleluja. Ataovy tsara ny asa ho vavolombelona fampiasa matoky anao amin'ny orinasa misy anao. Sy ny fifandraisana rehetra fa ny mamelona anao dia ny fahasoavana Andriamanitra. Amen. Mitahanao sy ny mamatsy anao dia toy izy fahasoavana Andriamanitra. No zany tsika zany antoy amin'ny fiainantsika rehetrarehetra dia mihina migioka sy miaina amin'ilay habehan'ny fahasoavana Andriamanitra isan'andro san'andro. Isaky mifoha ianao maraina dia mivavah foana Jesosy io. Ataovy mitombo be dia be atao anatiko zany fahasoavanao zany. Ataovy tsapako isa-tsekondy zany fahasoavanao zany. Nendrika tsika tena tsy miaina fahasoavana Andriamanitra fa miaina araka ny zavatra hitantsika.
Lanesika na manapa-kevitra tsy manapa-kevitra araka ny fahasoavan'Andriamanitra fa araka ny fandiniantsika sy ny fahalanitsaina. Teneno akaikinao fohy loatra ny fahatakarantsika. Mivarotra ianao iza milazanao fa raha tsy mahalafo ohatran'izao sifra ohatran'izao ianao isan'andro dia simba ny fiainanao raha pitsy farafatra pitsy. Iza milazanao iza nefa ny teny fa ho simba ianao raha pitsy na ho lava ianao raha pitsy. Andriamanitra nge tompony teny farany. Andriamanitra ny tompony teny farany. Endriky ny fahasoavan'Andriamanitra sadraka mesaka Abednego nampidirina tao ao anaty lafaoro rehetra. Rehefa nampidirina tao izy telo mirahalahy. Tsy vitany nampidirina tao fotsiny amin'ilay maripana normal fa vao mainka nampiakarina ny hafanana tao anaty. Hitako mihitsy zany fa nisy fotoana rehefa maty ny jiro dia misy fotoana sena mandrehitra lakozia na misoronafo koa ianao ohatra kitay fa ataonao akaikin'ilay afo ny tananao mahay daholo ny volo-tanany. Zany hoe na misy elanelana kely fotsiny azy noho ny hafanan'ilay afo dia mahamay. Nampakarina ny maripana tamin'izy telo mirahalahy aloha izy hiditra ao. Ry havana, raha ianao no toeran'izy telo mirahalahy dia ao. Antanio ianao akaikinao. Raha ianao no amoana didy ampidirina ao anaty lafaoro mamay hiakarina ny maripana, inona ny ataonao? Ngamba tonga dia misy mitady billet d'avion androany dia androany. Misy mitady olona mihitsy angamba anaovy intervention. Misy mitady olona mihitsy angamba ataovy an'izao, ataovy an'izao. Ry havana, izy telo mirahalahy noho ny amin'ny habeny fahasoavan'Andriamanitra tsapany. Aleo izay niditra izy. Aleo izay niditra. Niditra isa tsy niditra? Tsisy ny karaikona na ohatra ina, tsisy. Na ny volondohara tsisy ny karaikona. Niditra izy. Ary mahatsikaiky dia ty rehefa tafiditra tao izy mandehandeha ao anatin'ilay lafaoro izy telo mirahalahy. Ny fahitan'ny olona avy ety ivelany efatra ny tao. Efatra. Satria miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Zay ny ilazana amintsika hoe aza matahotra izany ianao rehefa tena miankina amin'ny Tompo. Amen. Tsy anao no avinao. Lazao ny akaikinao, tsy anao izany no avinao. Apikely aza miseho may. Aza miseho mavity apikely any. Tsy atsika izany no avintsika. Tsy atsika no avintsika. Fa apetrao amin'Andriamanitra. Amen. Amen. Hitanao, aseho amin'ny andro avo izy ny habeny fahasoavana. Fa fahasoavana namonjena anareo manam-pona tamin'ny finoana tsy avy amin'ny asa fandrao izy tsy avy aminy. Tsy avy aminy zany. Na kely fidiram-bolanao na lehibe ny fidiram-bolanao. Rehefa hitanao Andriamanitra tsisy masaka izany. Halleluia. Indraindray koa nge Andriamanitra fomba ny amaranako ny hafatra. Fomba mihitsy mampiditra antsika ao anatina galera. Tsy izany? Nivoaka vao ao anatin'ny fiangonana tsara endrika Petera sy Jona. Rehefa mivoaka tao ohatra mivavaka tao ohatra tsika mivavaka ohatr'izao. Ampahitany tompo anao anie zany. Rehefa mivoaka tao ohatr'zareo dia nisy lehilahy malemy eo. Dia io lehilahy malemy io ny ataony mangataka foana. Zany hoe ny fiveloman'io lehilahy malemy io zany dia velona miataka. Teneno akaikinao, tsy izany koa ny tanjon'Andriamanitra aminao. Amen ve? Amen. Dia nivoaka tao izy. Dia nijerena izy roa lahy. Dia efa zatra zany ty mpangataka ty hoe omeo fa mety efa nisan'ilay satroka kely teo na tsy fantatra. Ny amin'izao moa eraka ny analakely misy mandinika ny sasany tsy fantatra.
fa ity malemy tya satroka keliny teo mba manantena zany zay mba fitserany olona dia nivoaka izy miraha lavy eo efa feno tsara feno ny ona tamin'andriamanitra feno ny fanahy masina nandray any Kristy ary efa nivoaka avao amin'izay izy dia ozy izy hoe zay anananay ozy izy nomenay dia mitsangatsangana amin'ny anaran'i Jesosy zay anananay izy mirahalahy Jaon Petera sy Jaona tsy nanam-bola omena an'ity lehilahy malemy fa inona nananana Jesosy nanana hitanao mila mijery tsatsika hoe rehefa avy mamonjy fotoam-bavaka tahaka an'izao a inona no nomena inona zany ny fananana natolotra ho ahy zany ny antony mahatonga anentanana antsika tonga ava foana fa tsy misy afa-tsy Jesosy ny zaraina aminao eto tovy amena rehefa mivoaka eto ianao dia manana an'izy manana an Jesosy dia rehefa izy mirahalay nandalo amin'izay zay anananay no omenay hitanao tsy voatery vola foana nge jereo akaikinao tsy voatery vola mivalom-bavaka ny atsika mazy dia forsena vola foana ny valom-bavaka olana tsy valom-bavaka raha tsy vola dia ny vavaka rehetra dia miopana amin'inona daholo amin'ny vola daholo satria tsika ny te hitantana an'ilay vola misy valom-bavaka tsy vola foana toy izy izy mirahana sy anananay no nomenay tsangatsangana amin'ny anaran'i Jesosy dia nitsangana lehilahy malemy sa tsy nitsangana natanjaka sa tsy natanjaka ary na ny ony mihitsy nitsambomboatra sy izany hoe saotisaoty amin'izay na ny ony fa tena sitrana tanteraka izy tetena amintsika ty-pamarana amin'ny anaran'i Jesosy mety tsy manana ianao mety atono ny anananao mety be dehibe koa ny anananao fa zay anananao tsy mamaritra ny zavatra tsy mamaritra ny fedananao ny anananao tsy mamaritra ny fitsaranao anatinao ny anananao misy ny olona manambe fa tsy mahita tory tsy mahita tory sakany ray minitra dia mijery eo tokotany foana sao dia tsy hitany pneu sao dia lasa ny batery sao dia zao sao dia zao sao dia zao sao dia zao miahy tsy mahita tory riavany tena zany keny aretam-panaka ny Andriamanitra nefa milaza miary arena ho anareo aiza any an-danitra fa za miary arena ho anareo ety an-tany izay misy inona ozy izy misy kalalao sy mpangalatra manambotra ny arena antsika androany nge fongana vetivety raha tonga mpangalana sy ny mpandroby dikan'izay izay misy ny fonao dia misy ny fonao dia any ny arenanao dia izay misy ny arenanao koa dia any koa ny fonao Jesosy ny tena arenantsika amen ihany hoe tena manana an Jesosy zay tsy anananao tsy mampanino zay tsy ampy aminao tsy mampanino zay mbola mikorotana tsy mampanino tazaon'izany akaikinao zay tsy anananao tsy mampanino apio ihany zay mbola mikorotana tsy mampanino apio ihany zay problema aloha tsy mampanino fa ny mampaninona dia ianao tsy manana an Jesosy ary tonga eto Andriamanitra androany manasanao mba hanananao azy mivoaka eto ianao ny zavatra tokony ho assuré indrindra misy Jesosy ato anatiko hoe tokony miatrika ny zavatra rehetra avelao Jesosy ny azy avelao Jesosy ny amaha azy avelao Jesosy ny aloritsany avelao Jesosy ny hititratsera avelao Jesosy ny ady ho anao ny adinao ny planin'Andriamanitra any an-danitra ny hoavy rehetra ety ambonin'ny tany araky ny habeny fahasoavana voarainao ve ny afatra tsisy mampatahotra tsony toy hivavaka tsika miotrik'izay Jesosy fara zany planinao zany tsy ny ampilanina ny fiainana eto an-tany tsy ny andrindra ny fiainana eto an-tany fotsiny fa ny fanomanana no arak'izay misaotra Jesosy fa feno ny afatra misaotra ny amin'ny fahasoavanao mifahana mizara androany misaotra ny amin'ny planinao nampitodianao anay ny lasanay ratsy sy ny planinao nanavaozanao anay Jesosy io manamely tena foana izay indraindray monomonina foana izay indraindray
mierikerika foana zay nendray miady efa tsy anay intsony izahay miady zavatra efa vitanao izahay mamindra fo aminay fa androany Jesosy mpandrosoa ty anatinay raha sy fiandriananao tiako ianao hivavaka amin'izao fotoana izao dia tena mpandrosoa Jesosy alohan'ny alanao eto fa zany no tena hoe niona tamin'ny fotoam-bavaka fiaonana amin'Andriamanitra manana azy mifeno azy mandray azy mampanjaka samy mivavaka amin'izao fotoana izao ao anatin'ny sekondra vety ampandrosoa Jesosy ao anatina tsy vitanao zany ny fiainanao io tsy vitanao io asanao tsy vitanao ny miano avinao fa apetrao manana azy samy mivavaka